taraina Iagara tamin'ny Abrahama ray janany za ozy izy andeha fa mijaly loatra atao naovan'ity vadinao anaty fa aloha zay mianaka andeha de on zany ozy izy Abrahama tamin'Andriamanitra toy izy Andriamanitra tamin'ny Abrahama voaloha izy mianaka andeha ozy izy fa tsy manino zany lasa izy mianaka nandeha Iagara sy Ismaely zany lasa nandeha de rehefa nandeha ireo tany amin'ny toerana zay nandehanany tany de fantatritsika ny tantara fa efa ho faty le zaza tsisy rano tsisy hoanina tonga Jehovah niteny tamin'ny Agara za matahotra ozy izy fa za hitany zanako ataoko firenena lehibe ny zanakao fa mandehana fa za matahotra fa za hita sy omban'io zanakao io. Genesis toko 17 Genesis toko 17 ny andininy 70 ka hatramin'ny faraky amby 20 ary hoy Andriamanitra tsy afasara vadinao hiteraka zazalahy aminao ary anarany atao hoe Isaka ary ny fanekeko aoriko aminy ho fanekena mandrakizay ho an'ny taranany mandimby azy ary ny amin'ny Ismael dia efa nieno aho indro efa nitaha azy aho ka maro ny taranany sy ampitombo azy indrindra hiteraka andrina 20 izy satria efa nitondreko firenena lehibe nefa ny fanekeko aorina amin'ny Isaka zay ateraka Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Ninony Abrahama zany teny izany io Ismaely fa teraka fa Sara izy mbola hiteraka zazalahy fa zao ny fanekeko aoriko amin'ny Isaka izay ateraky Sara vadinao io raha avy ny taona toy izao afaka taona iray zany fa Ismaely kosa ozy izy dia efa nieno aho efa nitahy azy aho ka maro ny taranany sy ampitombo azy indrindra hiteraka andrina 20 izy satria efa nitendreko ho firenena lehibe. De raha raitsika ny tantara zany avy amin'ny taranaky Ismaely no nevin'ity firenena arabo ity zany hoe zanaky Abrahama koa zany izy io de ny arabo na ny silamo zay rahatsika amin'izao fotoana zao avy amin'ny Ismaely ary raha mijeritsika amin'izao fotoana zao de tanteraka mihitsy io faminaniana io hoe hamaro ny taranany sy ampitombo azy indrindra hiteraka indrina 20 izy satria efa nitendreko firenena lehibe de jerevy ny fielipatran'ny firenena arabo tokoa eran'izao tontolo zao ary efa lasa firenena lehibe sy matanjaka mihitsy azy ny arabo fa izany tany misy ny arabo any amin'ny tany efitra ny daholo ny misy azy araka ny volazany soratra masiny io de io arabo me matanjaka ary atahoran'ny firenena maro mihitsy azy taranaky Ismaely io fa ny taranaky Isaka ozy izy ao aminy no ametrahako ny fanekeny aoriko amin'ny Isaka zanakao io de fantatsika fa Isaka no niteraka ny Jakoba sy Esau ary avy amin'ny Jakoba no nivoan'ny firenena Israely 12 ary avy amin'ny zanaky Jakoba 12 no ny terahanany Josefa izay tonga tany Egypta ary dia io ny taranaky Jakoba no ny amin'ny Josefa zay lasa premier ministre tao Egypta dia lasa ny vahiny tany Egypta daholo ny taranaky Jakoba satria nisy ny mosary tamin'izany fa nahazo tombony kosa ny taranaky Jakoba no ny zanany la Josefa zany de zay le tonga amin'ny vaky tenitsika tamin'ny Genesis toko 12 amin'ny perikopa io le hoe manomboka ny andininy 13 ka hatramin'ny 15 Genesis toko 12 andininy 13 ka hatramin'ny 15 ary hoy Jehova tamin'ny Abrahama aoko ho fantatrao marina fa ho vahina any amin'ny tany zay tsy azy ny taranakao ary anompiny ololany ary ampahoriny efa 100 taona izy ary zany firenena zany kosa zay ho topoiny de ho tsaraiko ary rehefa afaka zany de ivoaka mitondra arembevava izy nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao any amin'ny fiadanana ho tratrantitra indrindra ianao vao hody mandry de jerevy faminaniana io zany fa tanteraka arabaky teny tokoa io fa tamin'ny andro ny Abrahama zany any
mbola tsy teraka ary Ismaely na Isaravady ary mbola tsy niteraka nefa dia efa nilazainy meloha hoe ny taranakao vahinany amin'ny tany zay tsy any taranakao ary anompony ololany izy ampahoriny 400 taona dia andeha nao jerevantsika hoe 4 taona tokoa ary zany ny vahoaka Israely nanompo an'ny Egyptianina zay vao tafavoaka tao tamin'ny alalan'ny Mosesy. Exodus 12 fakitsika vetivety. Exodus 12 fakitsika manomboka ny andininy fa 70. Exodus 12 fakitsika ny andininy 70. Ny lohateny ao dia amin'ny manao hoe ny Pasika sy ny loza fahafolo zay nahafatiny lamatoa rehetra tao Egypta. Andininy fa 70. Ary ny andro ny toerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona. Ary rehefa tapotra ny 300 taona dia tamin'izany andro zany indrindra ny nivoahan'ny antoko rehetra izay an Jehova tany Egypta. Zay tsara lazain'i Jehova tamin'ny Abrahama anompony Egyptianina mandritry ny 300 taona ianao ozy izy 400 taona no anompony taranakao an'io firenena io ho mpanompo any. Dia aty amin'ny Exodus amin'izay lazainy fa 300 taona. Dia ahoana zany? Nandainga zany Jehova, mpaminany sandoka zany Jehova, fa tonga ny 400 taona nanompoana ny Egyptianina mbola tao zany zanak'Israely nefa i Abrahama milaza hoe 400 taona fa mbola nisy 300 taona tateoriana vao lasany zanak'Israely vao tafavoaka tao Egypta. Dia ahoana zany? Betabe ny olona maty tao nelanelan'izay 300 taona zay. Aiza Jehova milaza hoe 400 taona dia hiala tao Egypta tsika mifanandevozana aty fa mijaly eto. So zao efa 300 taona, efa 700 taona mbola tsy miala ihany. Diso le faminaniana, mpaminany sandoka. I Abrahama ny teny zany tamintsika. Aiza zao efa 700 taona mbola tsy miala ihany. Nefa 400 taona no anompona. Aiza le faminaniana e? 700 taona toy ny olona aza manantena zany tsony nareo zavatra tsy isy tsony zany. Aiza nisy zany tsony. Tonga ny 300 taona eny ny zanak'Israely fa lasa. Maro ny olona maty tamin'ny tsy finoana tamin'izany. Fa neny Abrahama ozy izy ninono zany dia nisainy ho fahamarinana. Zay teny lazain'i Jehova dia fa zay le izy. Fa dia miandry any Jehova fotsiny zany. Jehova ny tompon'ny teniko. Izy nilaza hoe afaka anompony firenena ny 400 taona ianao. Taranakao ozy izy dia tanteraka tokoa zay. Zay nilazain'ny Abrahama satria Jehova no teny taminy. Fa taty amin'ny andron'ny zanak'Israely tateoriana, i Abrahama efa maty efa tsy hitatsony. Josefa koa zay tondra ny zanak'Israely tany Egypta. Ry Jakob efa maty daholo efa taranaka teoriana sisa. Aiza le 400 taona e? Ny Egyptianina sy ny manodidina mety nitabataba. Ny andro hoe tapitra ny 400 lasa sa tsy lasa. Nanao zay farafahaizany Farao sy ny fanjakany Egyptianina hoe ataovy zay tanteraka ny faminaniana io. Fa 400 taona reo manompo antsika dia lasa fa tazony arak'izay tratra. Vao tazona ihany ny 10 taona. Ay! Efa 700 taona zao fa aza vela mihitsy. Ataontsika miariary mihitsy fa diso zany faminanian'Andriamanitra zany hoe 400 taona ihany nanompony fa io manompo antsika mandrak'izay reo. Nanao inona nanao inona. Satria Abrahama efa nino an'izany dia nisanao fahamarinana zany ary naorin'Andriamanitra amin'ny Abrahama ny fanekena amin'ny Isaka zanany. Dia izay tokoa ny zavatra ny trano. Tanteraka tsisy nivoana le faminaniana na dia nisy fahatarana aza zany le faminaniana. Hoe 400 taona, 700 taona vao afaka ny zanak'Israely. Tanteraka nanompo any Egyptianina tokoa ny zanak'Israely. Mafy ny fanandevozana tao. Niaritra ny mafy tao reo. Fa tonga ny fanafahana azy, tonga ny famonjenana azy. Zay koa ny fampiarezana amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Fievitr'olombelona tsy hevitr'Andriamanitra. Izy ny teny nanambara zay nomeny antsika dia inoy zay lazain'i Jehova
fa io na mbola ataoko hoe mbola isy 3 taona ary tahaka ny zanak'Israely ty ny teniny tsy maintsy maninona tsy maintsy tanteraka zany hoe sariny zany de zao mety mitsy retara ny faminanian'Andriamanitra izy malala ny antony zany fa izy tsy miova amin'ny teniny fa raha mino ny tenin'Andriamanitra zay nomeny anao de isanao fahamarinanao koa zany ianao tsy mandainga efa amarinina am'zany fa ny finoanao zavatra ny tenin'Andriamanitra koa de isana koa zany isaina koa zay finoanao zay hoe fahamarinana tenin'Andriamanitra izany de tsy miova ianao fa tsy hoe vao tonga nefa 100 taona de ny andriandro kely ianao hoe za aloha andrasandrasako kely amin'ny herintaona fa raha tsy tonga io amin'ny 100 taona ialako fa ohatra nefa tsy izy na hoe andrasandrasako aloha 5 taona ary zany 5 taona efa mety efa mihoatra na hoe mba 3 taona aloha mba 3 taona raha vao tsy mbola mitranga amin'ny 3 taona io tonga de efa baibay nareo fa Jehova ve de andainga izy ve de ho disconty satorana disconty izy satorana efa tsisy za fa ty hoa 300 taona lasa ihany ny Egyptianina nilozany zanak'Israely navelany teo de tak'izay koa tsika tazony zay fahamarinany Abrahama zay rehefa niantso Andriamanitra de tsy niady hevitra amin'Andriamanitra zany Abrahama zany ary mbola mafy azy rehefa niteraka ny zanany lazy de fantatsika ny tantara mbola nitenenina ihany koa hoe to zanakao lao dia hoe tao ny an-tendrombohitry Horeba atao inona atao sorona sa tendrombohitry Morimo izy iny hoe atao sorona niady hevitra tamin'Andriamanitra ve Abrahama hoe fa honao baiboly minazy mamono olona koana ny zanako no atao sorony fa ngalo lany ny biby sy ny ondry sy ny osy eto amin'ity tanàny ity no zanako le no atao sorona efa zay ny Abrahama hoe raha vao miteny Andriamanitra de efa inony tsy miady hevitra izy zay ny tenin'Andriamanitra de efa manaiky izy ka na inona hitrangany na ho tanteraka zany na tsy tanteraka de izy tsy miala amin'Andriamanitra fa zay ny azy tonga rytsika ty amin'ny andron'i Jesosy verina ny tantaran'i Jesosy sy ny Abrahama taranika Abrahama ihany miady hevitra amin'i Jesosy Genesis Jaona 4 Jaona 4 andeha ny discussion sy ny ady hevitra rehetrarehetra Genesis 4 de ndraiky amin'ny 30 de hoy ny Jiosy de hoy Jesosy tamin'ny Jiosy zay nino azy toy zany le judaisme messianika Jiosy zay maninona azy zany milaza fa mino azy reto judaisme messianika reto na hebraika izy elazana azy izy daholo zany andeha ndraiky amin'ny 30 de hoy ny Jiosy zay nino azy raha hoy Jesosy tamin'ny Jiosy zay nino azy raha maritra ny teniko ianareo de ho mpianatro tokoa ka ho fantarareo ny marina ary marina afaka anareo tsy andevo ary eo de namaly azy ka nanao hoe taranaka Abrahama zay efa tsy mandevo ny olona ary zay ely izay ka nahoana no ataonao hoe ho afaky ianareo zany hoe ireto Jiosy zay milaza mino an Jesosy na messianika izy na hebraika izy zany de ina ny zavatra mahafinaritra ny zareo ny zavatra tiany de zao hiady hevitra amin'i Jesosy na de efa milaza mino azy ary zany hoe izy ireo zany mino amin'ny vava fotsiny fa ny eo am-pony sy ny sainy dia tsy zany raha maritra miteniko ianareo de ho mpianatra tokoa ka ho fantarareo ny marina ary marina anafaka anareo tsy ho andevo tonga de zay nge taranaky Abrahama avy amin'ny Sara avy amin'ny Isaka avy amin'ny Jakoba avy amin'ny Josefa kona lazainao fa hoe ho afaka zay nga mbola andevo hatram'izay nefa tsy fantany fa tao Egypte izy andevo ny ohatra ny 100 taona raha maritra miteniko ianareo de ho mpianatra tokoa dikan'izany ireto milaza ny tena ny Jiosy messianika sy hebraika sy ny sisa reto zany tsy maharitra am'izany tenin'ny Jesosy zany ary maro tokoa ny olona na milaza kristianina azy tsy maharitra ao anatiny eo ny teniny fa na misy teniny resana azy raha vao fotoana fohy fotsiny 100 taona ny tenenina rehefa any amin'ny 300
tsisy maritra zany 30 taona zany a zay jiosy a rehefa efajato de efajato foana natao metra 30 sy efajato zany ndray tsisy zany aminay de tsy naritra amin'ny teniny nefa raha maritra amin'ny teniko ianareo sy Jesosy de ny marina anafaka anareo tsy andevo taranaky Abraham zay fa tsy mba andevony olona ary Israely zay ko naona no ataonao hoe ho afaka ianareo Jesosy namaly hoe rasaiko aminareo marina tokoa fa zay rehetra manota de andevony oto fa ny andevy tsy mitoetra ao trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva ko raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo fantatro ihany fa taranaky Abraham ianareo izy Jesosy ary marina tokoa zany nefa mitady hamono aho satria ny teniko tsy mitombo anatinareo taranaky Abraham ianareo Jesosy fantatro nefa ianareo mitady hamono aho zany hoe le jiosy mesianika na hebraika reto zany dia milaza fa taranaky Abraham fa saingin'izao mitady hamono an Jesosy izy satria ny antony de zao ny teniny tsy mitombo ao anatinareo ao anatin'iretsy jiosy reto tarehy voalohany izy de ny teny hoe raha maritra miteniko ianareo de ho mpianatra tokoa fa zao io teniko io tsy maharitra aminareo de tsy mitombo aminareo de mitady hamono ahy ianareo satria tsy mitombo anatinareo le teny zay teny alefa rehetrarehetra de maty alefa ny toriteny de androany any izy mena tsara zany fa raha piso tsisy tadidiny tsony tsy mitombo le teny fa maty alefa ny fampianarana tenenina foana fa tsy mitombo ao anatiny le teny fa maty eniny le izy a satria nahoana tsy maharitra am'lay teny le teny nomena zany tsy maharitra de rehefa tsy maharitra le teny de tsy mitombo de rehefa tsy mitombo aminao le teny de mitady hamono am'izay anao inona ny fomba ataonao piteko fiangonan'io ravako fiangonan'io ialako fiangonan'io tsy izy tsony io fiangonan'io efa devolony amin'ny fiangonan'io de inona am'izay rehefa tsy mitombo ny teny de lasa lainga no mitombo ao anatin'le olonao io ange zao hoe i pastera maolona mihitsy angeny mandefa n'le rabokona io hoe izy mihitsy mandefa an'io fa maninona ny tranony apokalipsy tsy tsany rabokona atakeny anazy io zany de ny anazy ve ho atakeny de andefasana lainga ohatr' zany ny olona za mba fa maro ihany ny toerana nandanako andeha ambanivohatra tora fampianarana fa le olona ny ambanivohatra tsy azonao ambakaina tsy azonao fitapitahana zany fa ty rabokona ty nandaitra tany amin'ny ambanivohatra ty tamin'ity ndray mitorako ty hoe voan'ny rabokona daholo ndray zany ny ambanivohatra hoe maolona ono mandefa an'io de mino an'zany tsaosilanga zany daholony nakamaroan'ny olona ny ambanivohatra fa misy olona tsy azo ny fitahana am'zany izy mitranga rehetra de hoe maolona ono naniraka anazy tany mananjara koa zao nisy le raha matole nanotafadiny trano manarany ampanjaka sy ny sisa hoe nitondrako sosy ny namany tao de nylazaina koa fa hoe i pastera maolona ono naniraka azy hoe ndana ho tao fady ny doaniny reo de raha vo i pastera maolona nylazaina hoe zao de mino daholo pastera maolona mivadika bibilava de fa ahoana ny pastera nareo mivadika bibilava tonga de mino de mba tenena nge efa tsy bibilava tsony zao nyvadiny fa efa nivadika biby fohy indray izy zao biby fohy fa tsy bibilava tsony fa fohy sa ny olona ny andreny voatra moa ve de azonao fitahana am'zany fa ny olona ty ambany voatra zany mbola azony olona fitapitahana afanana lainga ohatra zany de mihinana tokoa ny le olona fa ny apokalipsy tsy ataony defa devolany amin'ny olona fa anafaka ny devolany amin'ny any amin'ny olona de mivoninahitra le mpanjaka ny mpanjaka ka raha maharitra aminao io tenin'Andriamanitra io raha mitombo aminao io tenin'Andriamanitra io tsisy raha bokona tonga ny tokantranonao zany tsisy devoly mavita metaky aminao zany ko ny tenin'Andriamanitra maharitra aminao mitombo aminao ny tenin'Andriamanitra bokony be zany ianao amin'ny tenin'Andriamanitra tonga de menao ny direkta mihitsy raha bokona tonga amin'ny tanànao tsy tafapetraka aminao ao fa mataonao azy ndra bokona atakena zany tsy maharitra amin'ny teniny ianao tsy mitombo aminao ny tenin'Andriamanitra anatsika apokalipsy aza za maharitra amin'ny teniny any aza mitombo aminao tenin'Andriamanitra io fa totonandra bokonao koa anao farany de efa ao zay ny totono anay fa apokako tsy mitombo aminao ny tenin'Andriamanitra koa anao tsy totono anay ianao tsy maharitra aminao ny tenin'Andriamanitra koa anao tsy totono anay
de toizany Jesosy any le resaka jaona toko 9 andininy 7:30 dia namaly ireo ka nanao taminy hoe Abrahama androainay hoy Jesosy taminy raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo fa ankehitriny ianareo mitady hamono aho zay lehilahy nilaza ny marina taminareo dia zay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany Abrahama ianareo manao ny asan'ny rainareo ireo tamin'ny tsy mba teraka avy tamin'ny fitsangatsangana izay irairay izahay dia Andriamanitra ihany hoy Jesosy taminy raha Andriamanitra ny rainareo dia ho ty ahy nareo satria avy tamin'Andriamanitra no nivoako sy nakanesako aty fa izaho tsy tonga ho aho fa izy no naniraka ahy nahoana tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo nahoana tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo jerejerevo tsara nke le firafitra le zavatra adevitra tamin'reto jiosy mesianika sy jodaisma reto hebraika reto raha maritra ny teniko ianareo izy dia ho mpianatro zany hoe tsy maritra amin'ny tenin'i Jesosy izy reto zany tady hamono ahy ianareo satria tsy mitombo anatinareo ny teniko dia andininy 7:70 nahoana tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo tsy hain'le olona zany mandray ny tenin'i Jesosy ny fanazavana zay hoentiny dia tsy maritra ho aminy le teny dia tsy mitombo ao aminy le satria tsy mahay mihaino misy olona ato amintsika konge dia tsy mahay mihaino azavaina zao fa tsy azon'le olona tenenina le olona hoe mba amboary kely le larina atao am-piangonana ianareo aty mikisana makary dia ianareo ry makary fa tsy mihetsika mihitsy le olona satria tsy hainy mihaino an'izany hoe mikisana ianao dia tsy mihetsika izy alefa ataovy mahitsy larana mahitsy daholy ana mitabataba takanina ry ty ataovy larana mahitsy jerevy ny olona loanao dia mijoroany loany mbola mivilana ihany le lalana mahitsy ohatrany tsy mba mpandeha nanala mahitsy mihitsy le olona misy olona tena tsy mahay mihaino ny teny tsy mahay mihaino ny teniko nareo izy Jesosy impirina efa tenenina foana hoe tandremo zao aza manao an'izao aza manao an'izao fa ie dia efa impirina efa tenenina mba ady adio reny zavatra resan'ny olo fa aza dia lainga resan'ny olo dia inona daholy ny paster Maheloany zao hoe gama zao raha misy ilaza indray fa efa naky telo indray ny lohan'ny paster Maheloa satria 3 andro sy 3 alina ny inony dia misy olo mbola hino an'izany koa efa biby dia manana loha 3 izy amin'izao hoe dia zay tsao alefa rehetra zany dia tsy le olona tsy mba manadikady na tonga dia inony fotsiny amin'izao dia avy eo indray izy indray ny manelanina ty sy ary nisy artiste anankiray efa nigadra zao nanelinely tsao ohatran'izany nisy koa mpitindra fivavahana efa nigadra koa nanelinely tsao ohatran'izany koa manely vaovao tsy marina dia le olona nge rehefa nitanina inona zany pirofo anananao fa tena marina zany zavatra teneninao zany ianao mihitsy ve nahitan'izany sa olona nyresaka taminao olona ny tenen zany dia mba milaza koa ka ianao zany afaka mijoro vavolombelona am'izany fa dia hoentina ny fitsarana ianao zany azafady tsy miditra am'izany efa mba zavatra eniko tany fotsiny zany dia mba resahako satria nahoanao izy tsy mahay mihaino ny teniko betsaka ngery olona zay toriteny natao zay betsaka zay anatra natao zay fampitandremana natao zay tamin'ny fampianarana io ny am'reto mpaminany sandoka sy ireo mpaminany milaza lainga milaza hoe zaho nolazain'i Jehova tamiko Jehova mihitsy nyteny tamiko zao nolazain'ny fanahy tamiko zao ny fahitana hitako nefa zavatra maminany lainga fotsiny dia afarantsika tenenina fampiry ny tenenina hoe tsy raha izany anarana Hebreo zany ny antsonan Jesosy ka izany ny mahavery sy mahavonjy dia tsy nikororoan'Andriamanitra io fiteny io nasiana fiteny maro samihafa fa na Jesosy azy nombona atao amin'ny azy fijaliana dia nasiana soratra atao dika teny karazany 3 ny dika teny tao zao natoko fa 7:70 andininy 7:70 ka hatramin'ny 20
jona toko fa 7 de 9 ka hatramin'ny 12 ary Pilaty nanoratra anarana ka napetrany teo amin'ny hazo fijaliana ary zao no voasoratra Jesosy avy any Nazareta mpanjakan'ny jiosy ary zany anarana izany de novakiny jiosy maro fa akaiky ny tanàna ny tany izay nanomboana an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ary voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina sy Grika izany le teny hoe Jesosy avy any Nazareta voasoratra tamin'ny teny Hebreo sy Romanina ary Grika